Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray no iara-banatsika rehetrarehetra ny havana malala hanononako ny fiadaran'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano any izay tonga eto indray amin'ny fandaharana misan-drata isika iarahanao amin'ny akiradio ny fandaharana andramoka izao falibe mihitsy ny tenanay mandroso ao atokantranonareo ao, mandroso eo ampelantananareo eo ao anatin'ny telefonanareo eo na eo amin'ny ordinateuranareo eo dia fifaliana lehibe ho anay mihitsy indray ny miditra any anatin'ny tokantrano nareo amin'ity androany ity ary ny rinay sy angatahanay sahady irarinay eo amintsika rehetrarehetra dia miara-miditra aminay ao anatin'izao fiainanareo izao any ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra ameno ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Fa izay miaraka aminao eto androany ary hivavaka indraytsika eto androany hisaotra an'Andriamanitra tsika lavana malala ato anatin'ity fandaharana misan-drata ity dia hanandratra an'Andriamanitra indray tsika ametraka azy eo amin'ny toerany raha teo satria izany toerany fisandratana izany ry havana efa toeran'Andriamanitra foana izany. Mbola tsy nisy izao tontolo izao, mbola tsy avy izao tontolo izao, mbola tsy nisy ny zavatra rehetra izay mety hitan'ny masontsika dia efa nipetraka teo Andriamanitra, efa nisandratra teo Andriamanitra ary io toeran'Andriamanitra io dia tsy nisy nahafaka azy teo. Na inona mety fiovaovan'ny zavatra rehetrarehetra hatrany an-danitra tany nisy zavatra niova tany, nisy fanonganam-panjakana tany, nisy fikomiana tany, fa tsy mety nanova mihitsy ny toeran'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay mitranga, indrindra mofa izay mitranga eto amin'ity tany ity tsy misy manova ny toeran'Andriamanitra. Mbola eo foana izy hatramin'izay ka ho mandrakizay eo amin'izany toeram-boninahitra izany. Alleluia. Ny olona no mifandimby, ny olona manandratra azy no mifandimby, ny olona mitondra fiderana ho azy no mifandimby satria hatramin'ny sin'ny tany, hatramin'ny namoronan'Andriamanitra ity izao tontolo izao ity dia efa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao olona noforoniko azy zao dia hanambarany fiderana mandalo ny olona. Misy fotoana ny olona maty, izay olona mideran'Andriamanitra tany amin'ny 2 taona lasa sy ny 3 taona lasa tany efa tsy eto tsony izy amin'izao fotoana izao, fa kosa ny fideranan'Andriamanitra dia tsy ho tapitra mandrakizay ry havana malala satria dia na eto an-tany mandrapatapy sy tany ity dia tsy faran'izany fiderana eto an-tany izany fa indrindrindrindra mitohy mandrakizay any an-danitra izany. Ny olona midera azy miovaova fa ny seza fianderan'Andriamanitra tsy miova mandrakizay. Alleluia. Ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ihany koa dia tsy miova mandrakizay ary raha ny tenin'Andriamanitra manao hoe za dia tsy miova Seigneur mandrakizay dia tena marina izany ry havana malala. Tsy miova Andriamanitra fa tahaka ny tantarany ny fiainan'ireo mpanomponareo ihany no mba hitantarany ny fiainantsika ihany koa. Alleluia. Tia anao Jesosy minao fa tamin'ny herinandro io ianao niaina tao anatina herinandro tena nahatsapanao mihitsy hoe teo anilanao Andriamanitra. Raha tsy teo Andriamanitra dia tsy tonga teto akory ary ianao. Raha tsy teo Andriamanitra dia tsy tafajoro akory azy ianao. Raha tsy teo Andriamanitra ry havana malala dia tsy ohatr'izao ny fomba niainanao an'ity androany ity. Ary ataontsika androany hitodika amin'Andriamanitra, hitodika amin'izany seza fianderan'Andriamanitra lehibe sy mahagaga izany tsika amin'izao fotoana izao. Ataontsika hisaotra azy ny amin'ny herinandro izay nomeny ny tantanany antsika tamin'izay herinandro izay. Misaotra anao izay Jesosy, midera sy manome voninahitra ny anaranao izay Jehovah Andriamanitra, fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny falondramponao, misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitsimbinanao ny tenanay, ny sainay, ny fonay sy ny fanahinay, izay rehetra mombanay no tsimbinanao avokoa Jehovah Andriamanitra. Ny fanahinay, ny foazonao indray androany dia tonga eto hideranao Jesosy. Ny fanahinay ingeny mangetaheta hideranao Jesosy malala. Ny nofonay tsy manam-paniriana izany ekohoka eo anatrehanao izany, fa ny fanahinay kosa androany no foazonao, ny sainay androany no foazonao, ny fonay androany Andriamanitra foazonao ekohoka eo anoloanao satria mahatsapa Jesosy fananaovanao zava-mahagaga indray izay tamin'ny herinandro iny, zava-mahagaga sarom-pantarinao anay daholo ny ainanay tamin'ny herinandro iny Jesosy, na nivoaka ny trano izay na niditra ny trano Jesosy, na taiza na lehanay na taiza dia tena tsapanay mihitsy fa misy zava-mahagaga sarom-pantarina nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra. Misaotra anao zahay ndreto indray izay miakohaka eto anatrehanao, ndreto indray izay manandratra ny anaranao masina Jehovah Andriamanitra. Nideranao zay Jesosy eto amin'ny seza fiandrianana mandrakizay tsy azon'iza ozongozona, tsy afaka
afaka niova ny toerany, tsy afaka niova ny voninahiny, tsy afaka niova ny fisandratany sy ny fahamboniana rehetra ao amin'izany seza fiandriananao zany Jesosy fa ndeha tsy mekoa teo an-tongotra ao amin'izao fotoan'izao. Mideranao, misotranao, mananatra fiderana ho anao Jesosy malala. Ny famindram-po sy ny fahasoavana izay tena tsapanay tokoa fa nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Indray tosahay Jesosy, hideranao indray izay androany, hanome voninahitra ny anaranao, misaotra indrindra fanamasina. Halleluja. Amen. Andriamanitra dia tiantsika, ny fitiavany tsy voatanisa. Saintsaino fa izy tsy sasatra miaro. Andriamanitra dia lainazy, rasulla fakka izy tsy manary. Sanao fa izy tsy mandalo. Amiga fuori izy, lei Andriamanitsika, tsy miratamy nimizy. Fitiavany tsy mety ritra, ayo adandrainay. Izy no fanantenany, ho azy lalandava. Ny tera azy. Nampanjakainy tamy zavaboary, ino nintsony fa ny zava-drehetra efa fony. Izy tsy mba manao amandolompo, raha hibebaka raha izy ny tanandro.
Famindra fo ianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao andolo-po tokoa ianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery ny faharatsiana ianao Andriamanitra. Mahavariana fa ny zavatra kely izay mba ataonay Jesosy, izay tena hoe ray apahazatony, ray apaharivony ny amin'ny ataonay no mba tsara Andriamanitra. Fa reny no ezahanao alebiazina, reny no angezainao amatonga anay mbola eto androany. Zany anie ny famindramponao Jehovah Andriamanitra. Miezaka malakely ny tsy fahamendrehanay sy ny tsy fahamarinanay ianao. Miezaka manakona n'izany fa manalehibe ny zavatra rehetra izay mba hitanao ety aminay Jesosy. Amatonga anao mamindra fo aminay Andriamanitra. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Ndreto izay tonga eto mahatsapa fa tena namindranao fo. Velokira ny fanahinay Andriamanitra fa mahatsiaro izay. Fa raha tsy namindra fo taminay ianao dia efa tsy teto intsony izay androany. Misaotra anao izay Jesosy malala. Anao ny voninahitra mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Tsisy afaka haka n'izany ety aminay ihany koa androany, fa atolotra ianao izany fa ianao no mendrika amin'izany. Misaotra anao izahay Andriamanitra fa misy eo aminay amin'ny alalan'ny famindram-po ianao. Nisy fotoana ny zanak'Israely natahotra rehefa avy nanota, rehefa avy nanira-tsiran'Andriamanitra dia natahotra ny zanak'Israely ho fahizin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra tsorakazo. Fa rehefa nivavaka Mosesy, nivavaka taminao Mosesy Jehova, dia nandalo teo amin'ny Mosesy ianao nilaza manao hoe Jehova, Jehova, mpamindra fo, mamindra fo. Aleluia. Zany no nisehonao teo aminy, nanala ny tahotra tao anatiny, nanala ny orooro, satria mbola nasehonao fa Andriamanitra mpamindra fo ianao Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy, fa raha ny fahotanay no nijerenao, raha ny tsy fahamarinanay no ezahanao nijerena Andriamanitra, tsy misy afaka tafajoro eto izay androany. Ringana, ripaka, maty, tsy nisy tafajoro, tsy nisy velona tamin'ny aretina deray azy. Fa misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, fa mamindra fo aminay ianao. Tena tianay ianao, haleluia. Ny andronay rehetra Andriamanitra, ny fiainanay rehetra Andriamanitra, fenao anao ny mombanay. Tena tsapanay mihitsy Jesosy, fa fahasoavanao no matoy izao anay tsirairay avy eto. Tsy misy avy aminay, tsy misy herinay natanjakay, tsy misy Andriamanitra, fa tena olona farak'izay tsinitsinina indrindra eto zahay, olona kely indrindra eto amin'ity zao tontolo izao ity zahay Jesosy. Fa noho ny fahasoavanao dia mbola ndeto izay fahamijoro. Mankasitraka Jesosy. Atolotra ianao ny voninahitra ny tena nihaja ny sotra, hatramin'ny tany dia mandrakizay. Aleluia. Amen.
Mijoro vavolombelo izy zao ny zavatra nyteneny hoe vavolombelo nyzany zahay ozy izy. Paoly rehefa nilaza zavatra momba an'Andriamanitra izy, rehefa nilaza ny fahatsaran'Andriamanitra izy dia niteny mihitsy fa izy ny vavolombelo nyzany, tsy olo-kafa, tsy ny olona fotsiny tamin'ny tantara tao anatin'ny baiboly izy ka ny tantaran'ireo patriarika raha ireo olona malaza sy lehibe tao anaty baiboly ireo no niteneny, fa niteny mihitsy izy manao hoe vavolombelony zany izahay. Alleluia. Isika ihany koa eto tanatin'ny fandarana misy andata dia mba hiteny koa tsika hoe vavolombelonao zay Andriamanitra. Isy rahavavy anankiray mijoro vavolombelona ary zao ny zavatra niteneny hoe ahozy izy misaotra an'Andriamanitra lehibe satria zay zavatra rehetra nangatahako dia nomen'Andriamanitra daholo. Ary na nisy nangatahako aza ka tsy azoko dia tena fantatro mihitsy fa tsy mahasoa ahy ilay izy matoa tsy nomeny ahy. Maro ny zavatra notany sainy, nangataka permis izy, nahazo permis ny zanany, nahazo permis ana moto, tomobile, ny marary, ny aretina rehetrarehetra nentina mavaka sitrana daholo. Ny asa, nangataka asa tamin'Andriamanitra izy. Zao ny zavatra niteneny hoe tsy nampoiziko ozy izy ny asa nomen'Andriamanitra. Tsaroko ny tenin'ny pastera ozy ny teny manao hoe i Davida, raha ny CV an'i Davida dia mpiandriondry ny tao anaty CV. Fa mahavarina, ampy mahatonga mpanjaka ve ny mahampiandriondry, tsy fepetra ilaina anatin'ny fanjakana sy ny seza fiandrianana zany ravana malala. Ary tahaka nozy izy ny olona hoe hafahafa zany zavatra zany. Fa mahavariana ravana fa tonga teo amin'ny fanjakana Davida. Dia tahaka izany ozy izy ny fiainako satria za dia olona tsy nanana fianarana, tsy nahita zavatra hoe tonga taiza tamin'ny fianarana nefa dia nomen'Andriamanitra asa tsara, tsy nampoiziko ozy izy ary isaorako an'Andriamanitra ozy izy. Laza moa izy manao hoe izany ozy ny fiainako rehetra dia anompoko an'Andriamanitra. Anompoko an'Andriamanitra ozy ny andro sisa iainako satria fantatro ankehitriny fa aika tena ataony hafa tokoa ny manompo sy ny tsy manompo. Alleluia. Sika angery afana miavaka afahan'Andriamanitra ange io fiainanao io ravana malala. Zahay joro vavolombelona aminao ihany koa androany. Any amin'ny asako ravana dia ho avy ny fotoana ho teneniko anareo mihitsy ny société sako fa tsy teneniko en public eto fa teneniko anaty Zoom marapitso ho fanampy ny fijoroana vavolombelona. Ny société sako dia tena manao zavatra, manamboatra zavatra zany. Dia
zavatra tena tsara be mihitsy ilay atao ary tena misy qualité tena tadiavina amin'ny asa izay ataonay. Dia tena hatramin'ny zavatra kely dia tsy mahazo manao kitoto mihitsy ianao a, tsy mahazo manao variana ianao a, tsy maintsy concentré tsara mihitsy ianao manao an'io zavatra io a, satria zavatra lafo dia lafo a no zavatra ataonay ary tena qualité tena ambony dia ambony. Dia za rehefa namalala tapa-bolana izay ny idirako tao, ary raha ny tena marina mbola ao anatin'ny fotoana tena hoe tsy mbola ahaizako an'io zavatra io mihitsy ahako. Fa za rehefa mandeha mivoaka toy izay hoe Jesosy eo, tsy za io fa ianao, miaraka amiko ianao Andriamanitra. Ny tananay no tena miasa, ny vatanay tsy dia miasa fa tanana saina ny tena miasa ao anatin'ilay asa. Dia nasandratra foana ny tanako Andriamanitra taio reto tanako reto fa andeha indray mpanomponao. Halleluja. Rehefa tonga ao aho dia isaky ny handray an'ilay asa dia mivavaka. Taoko amin'ny anaran'i Jesosy daholo ny zavatra ataoko. Hamahavariana rehefa namalala. Isaky ny mandeha ny contrôle dia tsara be foana ny asako. Miavaka amin'ny an'ny ankizy rehetra misy fotoana anankifolo izay ny alaniditra ny asa tao. Dia eo amason'ny ankizy rehetra eo mihitsy rehefa namalala ny tenenina mafy be ny anahako hoe tsara be ny asako. Tena mahafa-po, tena tsisy erreur. Anefa io zavatra io, zavatra tsy mbola nataoko hatr'izay ny ainako. Ho anareo anaty Zoom rahampitsy dia ho azavaiko misy kokoa mihitsy izay zavatra izay satria hozaraiko aminareo. Tsy mbola nanao an'izany hatramin'izay ny ainako nefa ny olona miaraka amiko olona efa nahay, olona efa nisy expérience tamin'io zavatra io. Fa tena mahavarina rehefa namalala. Ozy izy ny sefo, miavaka mihitsy ny asa tananao. Tena tsara. Eo amason'ny olona rehetra, somary miteraka ohatran'ny fialonana kely izay mihitsy ilay izy satria zahako hafa firenena. Anefa dia zahako indray ny tena mahazo félicitation sy mahazo bravo isaky ny mihetsika rehefa izay ataoko rehetra dia bravo. C'est au top izay foana. Tena hoe tsara Andriamanitra rehefa. Tsara Jesosy rehefa namalala. Ary tena tsapanao mihitsy hoe ve ianao na zahako na lasa mahita hoe za ve dia tokony havitany ireny tsy Andriamanitra fa ianao. Tena ianao Andriamanitra. Tsara jiaby, tsara ny havan'Andriamanitra. Tsaroko foana Sadraka sy Mesaka sy Abednego ary Daniel. Rehefa tonga tany Babilôna, nijoro, niavaka tamin'ny olona rehetra fa nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe nanatomba folo eny tamin'ny olona rehetra ny fahalalana. Fa za tsy teny hoe miaina amin'izany amin'izao fotoana izao fa tsapako fotsiny mihoatra lavitra noho ny olona ny havana. Tena tiana Andriamanitra. Hatramin'ny fitafy variana ianao satria rehefa mandeha ny fotoana elaela eny dia gaga ny olona hoe fa maninona tsy manao pataloha, fa maninona ny ohatr'izao foana ny akanjo. Dia ny zavatra nafinaritra anahy rehefa namalala, lasa dokafan'ny zareo hatramin'ny fitafiko ry havana. Zaho ny chic. Halleluja. Zaho ny chic foana isan'andro. Izay hoe Jesosy voninahitra ny eo anao. Atafin'Andriamanitra antsika ny voninahiny. Tena tsara rehefa na Jesosy tsy fanakianana ny azo, tsy fanenjehana ny azo, fa vao maika indray hoe tsara be mihitsy ny fitafinao. Halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Misaotra anao fa tsara loatra ianao. Feno ny foko tantaran'izany aminareo satria tena iainana ilay izy dia tena re mihitsy hoe tsara loatra Andriamanitra. Ataontsika ity raha anankiray mahafinaritra be ity rehefa namalala hoe vavolombelon'ny fahasoavantsika. Halleluja. Ianao io koa dia vavolombelon'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Amen. Compromisão
exaltado, no ir fa na sua mão. E ainda cu, e veio na cu, e sangana cu, ani wija. Tu promissão.
fanangezany javany tena efa tsy toy izao tsony raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny zavatra tena renao mihitsy hoe Jesosy tena zao za zao tena fahasoavanao zao ijoroako zao Andriamanitra. Zay rehetra hitenenanao hoe toy izao ianao, inona zao no hitenenanao androany hoe toy izao ianao, miasa tsara ianao, toy izao ny tokantranonao, toy izao ny fahasalamanao, toy izao ny fiainanao milamina tsara. Halleluja. Zay rehetra hitenenanao hoe toy izao Andriamanitra dia fantaro fa tsy toy izao daholo ireo rehetrarehetra ireo raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany avana tena tsapako zany ary ny anany fiainako tena ahitako mihitsy hoe Jehovah tena miaraka amiko ianao. Reko mihitsy hoe za Andriamanitra tena tsy kapabla, tsisy ny nahaiko fa tena fantatra ianao Jehovah, ianao no maty zao. Halleluja. Sanatria amiko ny teny ravana na roviana sanatria amiko ny teny mandrakizay ka hiteny manao hoe zany tahaka izao tsy ho zany mandrakizay fa ny fantatro dia tsotra fahasoavan'Andriamanitra irery ihany maty zao. Tianao ange Andriamanitra ary raha miteny amintsika Andriamanitra hoe tsaroko ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa, nilaza amin'ny hoe anio no anandratako anao eo imason'ny Israely, satria fantatra Andriamanitra fa ilayntsika zany, fantatra Andriamanitra fa ilain'ny Josoa zany dia nomeny. Halleluja. Fantatra Andriamanitra nge zavatra ilayntsika io le avana malala, mba te hisandratra nge tsika, mba te hiavaka nge tsika ravany, fa ny teny Andriamanitra azo natao amintsika zany, fa ny ataontsika andao anandratra anazy tsika. Raha te hisandatra isika dia asandrato izy, raha te hitafy ny voninahitsika dia omeo voninahitra izy. Halleluja. Iankofy izy manetretena eo anoloana dia ho hitanao fa tena ho feno an'Andriamanitra ny fiainanao. Naiza lehanao, tsapanao mihitsy hoe miditra amina toerana iray ianao dia miara-miditra aminao ao Andriamanitra ary tsy hainao reniny ao. Halleluja. Tianao Jesosy, voninahitra an'Andriamanitra. No ataontsika ty feno anao izay Andriamanitra, feno anao aneny fiainako. Halleluja. Feno anao ny momba rehetra, misaotra Jesosy.
laza izahay no menao voninahitra fanenaranao ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana izay nitilisany manao hoe aiza ny Andriamaniny nefa any an-danitra Andriamanitsika. Efa nanao izay sitrapony rehetra izy, volafotsy sy volamena ny sampiny ireny. Asa ny tanan'olona, manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manom-bolo, manantanana izy fa tsy mandray, manantongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahalaopy eo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ry Israely eo matoky an Jehova, heriny sy ampingana izy. Ry taranaki Arona eo matoky an Jehova, heriny sy ampingana izy. Ianareo izay matahotra an Jehova matoky an Jehova, heriny sy ampingana izy. Jehova mahatsiaro ka mitahantsika, hitany taranak'Israely izy, hitany taranaki Arona izy, ho tahiny izay matahotra an Jehova, na ny kely na ny lehibe. Jehova ny hampitombo anareo, dia ianareo mba amin'ny zanakareo, hitahanareo anay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia an Jehova, fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hiteran Jehova, na izay midina ny amin'ny mangingina, fa izahay hisaotra an Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Haleluia. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra anao izay Jesosy, misaotra anao izay fanamasina, misaotra ny amin'ny fanatrianao, misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy, misaotra ny amin'ny misandrata izay vita teto Andriamanitra. Voninahitra aneo anao Jesosy malalo, sombitsombiny ihany mba vitanay teto Jesosy, tahaka an'ireny hoe nangalana isombiny kely daholo ny fitahiana rehetra izay nomenao anay, dia reny ihany mba tonga anay teto Andriamanitra. Tsy misy voalazanay akory Jesosy malalo, fa izay kosa nefa misy matoky fa tonga eo anatrehanao ny fanatitra izay nateninay teto androany, na ny fijoroana vavolombelona, na ny vavaka, na ny hira Jesosy malalo. Ny tany amin'ny fon'ny olona tsiray avy tany Andriamanitra, ianao ilay mandinika ny voma fantatra ny fo, mahalala izay rehetra niakatra teo anatrehanao anatin'ny tokantrano tsiray avy Jesosy malalo, izay rehetra nananitra vavaka teo anatrehanao androany, dia inonay antenainay fa tonga eo anoloanao izany Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahataterahan'ny fotoana, mbola apetraka aminao ny tohiny rehetra izay mbola irahana eto sy ny rapitso rehetra Jesosy malalo. Ho feno fanatrianao foanany izao fiarahana eto izao Andriamanitra, satria dia ataonay amin'ny anaranao izao fotoam-bavaka izao, ataonay amin'ny anaranao izao fiandaharana rehetra atrehanay eto izao Andriamanitra, eto ny fanatrianao. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao reny. Haleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany, anaraka ina anankiray farantsika dia ampitantsika makany amin'ny fandanana vavaka fiamenana, samy hitan'i Jesosy taontsika rehetra. Voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany. Haleluia. Amen.
arahinao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akira vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 12 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia, dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana bavamalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia falibenay tena komena aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana andramboka izaho ny akiradio ary ny groupe izay maresy dia tahiny tompo isika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa nianiko tao anatin'ny fiderany ianao tao anatin'izay fotoana ny rahanao tamin'ny mampionina zay dia misaotra anao tonga miaraka aminao eto zao ndray tsika dia hiditra amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay raha anareo amin'ny tenako ka dia miarava antsika rehetra dia manonona ny fiadanany tompo ihany koa ho amintsika tsirairay avy tsy akanavaka izay tratra antso eto amin'ny tiavanty tonga miaraka amin'ny eto na dia efa alina tahaka izao aza ny andro ny azoko antoka dia izao ry havana tsy ho verimaina akory izao fotoana izay laninao anarahanao tenin'Andriamanitra izao fa dia maharetatra amin'ny farany dia tahiny tompontsika rehetrarehetra zamina kamaradin'i Jesosy tahiny tompo vao Madagasikara ao tahiny tompo ihany koa i Miria tonga soa Berthe Sava Koety asan'ny apôstôly Madagasikara Angèle Pagès France Marie Eulalie Koety Jesosy Mpandresy Madagasikara Andonia Suzelle Suisse Berthe Sava tahiny tompo na Tsiry Amboaramiel France Ornella Marie aiza moa Ornella Marie
ohatra mbola tsy tadidiko teto zay anaran'izay a tonga soa de mahareta hatramin'ny farany a orny la marie alleloia de miarabantsika rehetra hatratran'izao andro sabata zao satria efa sanaty sabata moa tsika io a efa anatin'ilay andro mahafinaritra andro masina andro fitsaharana ka de tahin'ny tompo ary de mahareta hatramin'ny farany daholo fahasoavan'ny tompo reo amintsika rehetrarehetra halleloia milohan'ny zatra rehetra aloha andolo tsika takanina zatra de atombokontsika mivavaka halleloia atombokontsika mivavaka ny fotoanatsika zay mihitsy ny tena izy a apetrakytsika ampirantanin'andriamanitra tainy tompony Charline ao Madagasikara andolo alohatsika ivavaka alohatsika milohan'ny idirantsika amin'ny zavatra rehetra milohany anomboantsika ny zavatra rehetra andolo tsika ivavaka ka dao ampandrosotsika nanavavitsika kadaka avy eto France izy a mivavaka fanomboana ametraka ny fotoana ampirantanin'andriamanitra tainy tompo raha navavakadaka anao ny fitenenana in Jesosy pastera de tahin Jesosy daholo tsika rehetra de apetraka tsika ampirantanin'andriamanitra rehefa malala zao fotoam-bavaka ataotsika eto zao a mba voninahitra ny anarana de iara ivavaka tsika tompoko ry raha ilay izay ny an-danitra be fitiavana o mankasitraka indrindra zay Jesosy mbola misaotra anao mideranao zay Jesosy fa tena hoe lehibe ny fitiavanao anay Jesosy malala o satria niarovanao tamin'ny loza maro samihafa zay Jesosy malala matonatra zoro fotoana zao nzay salama tsara de ny fitiavanao anay zany Jesosy malala o navahanao tamin'ny olona maro zahay metao ny olona tratry ny loza maro samihafa Jesosy fa zahay eto kosa Jesosy de nomenao fahasalamana tanteraka Jesosy de mankasitraka Jesosy malala o ankehitriny Jesosy de apetraka ampilatananao Jesosy izao connexion na izao Jesosy malala mba ho voninahitsy ny anareo Jesosy na inona Jesosy na inona ny asany devoly zay manelingelina eto Jesosy de tena roanao aminaranao Jesosy izany roanao aminaranao Jesosy zany mba tsy anankely tsy anampahefana fa ny anaranao Jesosy rery ihany eny no anjaka ao anatin'ity connexion na ity Jesosy raha kofanao ranao masina Jesosy tena hoe tsy ho tapatapaka zao connexion na Jesosy amin'ity ariva ity mankasitraka Jesosy malala o ankehitriny Jesosy de apetraka ampilatananao Jesosy na ny vavaka na ny toroteny zay entin'ny mpanomponao indrindra ny fampianarana zay entin'ny pasteranay eto Jesosy tena hoe anao ny ampiteny ny vavan'ny pasteranay Jesosy tena hoe ampita ny teny avy aminao Jesosy malala ary zany teny avy aminao zany Jesosy de tena hoe anjesy lahatra anay tsararay avy eto Jesosy tena tsy avelanao misy miala eto zay raha tsy mahazo ny fahasoavam-panay avy aminao Jesosy mankasitraka indrindra anay zay ny an-danitra ao koa mety misy namanay reo avanay Jesosy mety hoe mangetaeta te hijery zao fandarinanay zao Jesosy malala fa noho ny antony maro samihafa Jesosy ianao ny mahitazana tokantranony any tsararay avy any Jesosy malala ianao ny amangy azy ireo tsararay avy any Jesosy anetsiketsika ny fony izy ireo anjesy lahatra an'izy ireo Jesosy malala o mankasitraka Jesosy malala ao koa mety misy olona any amin'ny tranomaizina any Jesosy mety mila ny anaranao Jesosy mila ny teninao Jesosy tsy fantatsay Jesosy ny anataonay Jesosy anomezana zany teny mamy zany avy aminao zany Jesosy fa ianao kosa Jesosy amangy azy ireo Jesosy ampita ny teninao any amin'izy ireo Jesosy mba anjesy lahatra an'izy ireo tsararay avy Jesosy tahinao koa ny amin'ny hôpitaly any Jesosy mety misy olo marary Jesosy mila fitsaboana avy aminao ianao any anasitrana an'izy ireo Jesosy malala anay o dokotera ny lanitra sy manam-paharoa ianao tsisy aretina sitranao na retinofo na retim-panay mino sy manantena zay Jesosy fa mizao fotoana izao anao de amangy reo marary reo Jesosy malala o mankasitraka Jesosy malala o raha misy zavatra tsy voatony ny vavanay Jesosy ka hitanao maso anay tsararay Jesosy malala de apetraka eo ampilatananao zany Jesosy anao any anatanteraka an'izany aminay tsararay eto Jesosy malala o mankasitraka indrindra Jesosy malala o anao rery any dera ny aja voninahitra tsaloko mandrakizay mankasitraka Jesosy alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra andranam-bavitsika kadaka alleluia tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay netin'izay andriamanitra manankiray fahasoavana any malifitianao de mitombosa de mitombo fahasoavana hatrany ranabavy kadaka alleluia tahiny tompo ihany koa izy mbola tsy voarabako teo Marie Hortensine Koweït Fabio Lanzanakadava Koweït eme manambotso France Marie Jo États-Unis Lazanazo Sylvie Koweït Soameva France Geneviève Landriamananjara France tonga sotsika menakavy alleluia marita hatramin'ny farany rantsika miaraka amin'ny ranabavitsika Marina ty anatsika ao anaty toriteny famelohan'izay rehetrrehetra izay aloha de andaloantsika ienohira alleluia ienohiritsika de aoriana ty tsika hiditra avatra any amin'ny tenin'Andriamanitra
anaty fitiana makatoerana tsara dia maka baiboly a fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Razana Monika Koety Tonga Soa Ainglina Rodriguez Arabie Saoudite Kikolonga France Koda Leonie Koety tahitoko daholo lahasarytsika iamirytsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo meno finaritra daholo. Fitiavanao tena faloatsy efanazano mandirana tsy misy karanao amizao filamizao fa manditsiamizao tontolo izao otamaro sainy efanareo fanao fosa Anao Jesosy fitiavanao tena faloatsy efena zao no nandinike tsy misy karanao amizao fiainan'izao fa vanditsy tontolo izao kazalavinao ty foko fa zao ty tena milanao mivolambola kara veritsery zao Funda kwetu amina uwege Udamaru sene fana ya fana ufosa Fana ipane suza Na iya baka hanaza Jesusia ituro manesiza Anara diana uza Itakuza unilalana Semitona asamara
alleloia soratsika n'andriamanitra zany izany tsara le ireny teny toliara angamby reny a sa teny inona fahitanareo andreniry reny longoko zany hoe tsy resaka ny toliara any tsara be ny reny ko ariva teto zay ny ataoko amin'ny fandarana rehefa avy eo a alleloia eny ary na hoe tsika hitra amin'ny tenin'andriamanitra tahiny tompo lina artisanay de Madagasikara eto France misaotranao ihany koa namperianao nira Erika France tonga soa Marina Tiana Canada tonga soa koa alleloia atsimo any atsimo reny eny ary zay no ela ino hoe vonombonina daholo tsika hitra amin'ny tenin'andriamanitra de ndao rehefa nisotsika avatrany a ny anavavitsika Marina Tiana izy nitondrasika anatin'ny tenin'andriamanitra androany mino hoe efa nandray baiboly ianao a de fa nakaterana tsara ihany koa de andao ary a mpandrosotsika izy a ao anatin'ny toriteny de vita moa ny toriteny mitaka amin'ny mazara velona eto ihany a mamelabelatra ny tenin'andriamanitra tahiny Jesosy a meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra ny tompo Marina Tiana anao ny fitenenana tahiny tompo sika rehetra dia tahiny tompo pastera ny teny hoentiko amintsika androany dia hita ao amin'ny tantara voalohany toko 4:1-10 izay manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza ny antso an'Andriamanitry ny Israely hoe aingany ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalahanao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatany. Ny soramandry dia ny taranaky Simeona sy ny fonenany. Ao amin'ity verset anankiroa ity dia mampafantatra antsika any Jabeza ny soratra masina mitondra ny anarana izay midika hoe ory kanefa nataon'Andriamanitra ngeza no ireo rahalahiny rehefa avy mivavaka tamin'Andriamanitra. Olona tsinotsino ny Jabeza fa sady tsy mpanjaka na olona ambony malaza be fa olona mahantra. Na ny reny teraka azy dia nanao azy hoe fahoriana ny anarany ary tao anaty fahoriana tanteraka ny nazahoana azy. Ory aho hoy ny reny niteraka azy ka natsoiny hoe Jabeza. Marika izany fa olona tsotra tokoa Jabeza, olona avy amin'ny saranga mahantra kanefa izy dia nasana ngataka tamin'Andriamanitra mihoatra ny nisy azy. Ry havana raha mijaly ianao amin'izao fotoana izao ka anatin'ny fahantrana sy fahoriana mangotrikotrika dia fantaro fa Andriamanitra tsy mijery ny saranga misy anao fa miandry anao hiantso azy. Aza kivy amin'ny fahantranao anio fa mahaiza mivavaka toy Jabeza. Ny finoan'ny mafy an'Andriamanitra sy ny fahaneraserany amin'Andriamanitra dia nanomezan'i Jehovah azy izay rehetra nangatahany teony eo. Lehilahy tsinotsinona izy, tsy mpanjaka na olona matretre fa ireny azo atao hoe ory noho ny ory reny kanefa afaka napietsika an'Andriamanitra. Inona ary zavatra nataony nahatonga izany fampietsehana an'Andriamanitra izany? Jereo tsara anie ny fangatahany izao mivavaka nataony. Aingany ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalanao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovy amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany. Ninona saranga fiavianao, ninona ady andalovanao, ninona zavatra mampahory anao androany.
raha ohatra ny jabeza ianao miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra ampinoana sy ampanetretena mangataka ny zavatra aranofo fa ambonin'izay mangataka ny zavatra mifandraika amin'ny didin'Andriamanitra fiarovana amin'ny ratsy sy finoana fa ho tonga any amin'ny Andriamanitra ny vavaka. Ny vavaka rehetra ataonao dia jeren'Andriamanitra rehefa avy amin'ny fomadio. Andriamanitra tsy mifidy saranga na mifidy tavan'olona fa mahaiza mifandray aminy. Alaivo sary an-tsaina tokoa mantsy izany hoe mitondra ny anarana hoe mahory fa tsy ohatra ny olona rehetra manana anarana ohatra hoe ravaka, voangy, felana mba anarana misy tsodrano mahafatifaty ohatr'izany. Alaivo tsara an-tsaina ny esoesona nanaraka ny jabeza fa dia tsy nataony sakana izany tsy androsoana sy ifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy variany jabeza tamin'ny fanilikiliana sy ny esoeson'ny fiarahamonina fa mibanjina an'Andriamanitra ary nangataka tamin'Andriamanitra koa mba tsy hory araka ny anarana nomena azy. Raha ilikiliky ny olona ianao na irikiliky ny fiarahamonina amin'izao dia tsarova fa Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy manilikiliky anao. Aza mitolefika amin'izany fa mitraka miazakazaha ho marina eo anatrehan'i Jehova ary masahi mangataka aminy mihoatra mba tsy hahory anao intsony. Miandry anao Andriamanitra miantso azy. Izay ny tenin'Andriamanitra hoentiko antsika anio dia Andriamanitra ny ampitraka ny olo rehetra azadiny, tena azadiny hoe ny fangatahana aloha zavatra atao dia manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra, mitady ny lalàn'Andriamanitra, fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra dia manaraka ny zavatra rehetra izay angatahana aranofo rehefa avy eo dia Alleluia, Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavitsika marina tenatsika tamin'izay toriteny izay na eno anarina vaovao indray tsika androany. Alleluia, jabeza indroa voateny eo amin'ny baiboly fotsiny ny anarany. Hita mihitsy hoe olona kely sy madinika izany jabeza izany. Saotra anao ranabavy marina teanà dia Andriamanitra manaiky pasahoana maly fitianao dia mitombozy dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotra anao rehetra koa mankasitraka sy manome courage andreo mahery zareo fa akasitrahanareo ireo dia mbola vonona indray izy ny anao mihoatra noho izay indray amin'ny anjarany manaraka. Alleluia, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ireo idirantsika amin'ny toriteny aloha tamin'lery moa tsika nisy fandraisana tsy dia misy filazana izany fa dia manasa anareo izay mazoto araka anao commencement aminay rapitso. Rapitso maraina tsika manana fandarana amin'ny 7 ora maraina, commencement ankira sy famitenana toriteny izay iarahana amin'ny Raharaha Jonatana sy Raharaha Tojo avy ao Allemagne. Dia aorian'izay tsika ho anareo izay maniry mba hiaraka aminay hanao commencement hideran'Andriamanitra ekohaka sy vavaka zavatra tena tsika mantsy zatra manao zavatra en ligne eto dia mijery nareo fa rehefa anaty commencement tsika tsy mijery nareo fa miaino sy miaina ao anatin'ny vavaka, miaino ao anatin'ny fiainam-bavaka manomboka amin'ny 10 sasany eo tsika rapitso amin'ny 1 iny hatrany amin'ny 2 ano any dia miaino anaty hira, fiankofana, fiderana, mivavaka torapo. Hitanao izany hoe ianao mivavaka hatramin'izay ianao mijery fotsiny eo fa rehefa sabata ohatrao anaty commencement dia nareo rehetra samy afaka mivavaka eo. Mahafinaritra ny fiarahana, manafana n'ilay fitiavantsika an'Andriamanitra dia manasa anareo raha mba mazoto anandra anareo andramoka izaho any ohatra ny ahoana tokoa izany manao commencement izany dia afaka miaraka aminay nareo rapitso. Mandefa MP amiko nareo dia mampiditra Zoom application ilay Zoom dia ao anaty Zoom tsika no miaraka. Alleluia, mamy sy mafana ny fiarahanao anaty Zoom ao tsika misy fotoana rehefa sarahanao fotsiny sisa amin'ny hariva fa mamy angeriavana ny tandrina amin'ny sabata eo, mamy angeriavana izany
eo anoloan'andriamanitra zany ianao mekoaka mivavaka metraka ny fotoam-pilatan'andriamanitra manolo tena ao tsika mandray fanasitranana ao tsika mandray valim-bavaka ao tsika mandray kasika mahafinaritra zay filazana amin'ny 1er décembre tsika zoma 1er décembre dia anao an'ilay alim-bavaka fisaorana an'andriamanitra alim-bavaka fisaorana alleloia dia amin'ny janvier io tsika kalazany fa eny taona amin'ny janvier io tsika kalazany fa eny taona ny fandarina andramoka izao fa 5 taona ny aki radio le radio le web radio nakalazantsika vao tamin'ny 1er octobre iny fa amin'ny volana janvier indray fa eny taona nyzao fandarana zao fa eny taona nisy izany hoe andramoka izao hitanao teo amin'ny Facebook dia ataontsika mahafinaritra koa zany milonjolonjo mihitsy rehefa saranao amin'ny zoom misy mbola te hiresaka mbola te hideran'andriamanitra dia efa tapahanao satria mahatonga an'izany matsy tsy maintsy tsinjovina koa zay manatokantrano zay ary ny filazana rehetrarehetra tantara voalohany toko faefatra mandehan'ny fa 9 sy 10 no jerentsika androany alleloia amin'ny anaran'i jesosy ary jabeza dia nalaza nondralany ary ndreny nanao ny anarako hoe jabeza fa hoy izy ory ary niteraka azy ary jabeza niantso anandra nareo ajanontsika eo jabeza dia nalaza nondralany nalaza tamin'ny tsara ve nalaza tamin'ny ratsy ve na ny anarana fotsiny ary nidikan'izany hoe jabeza dia hoe fahoriana fijaliana misy dika teny hafa koa natao hoe jabeza dia hoe tsy misy ilana azy mpanelingelona mpanohitohina amin'ny teny frantsay dia hoe casse-pied dia tena hoe tena olona zay tsisy ilana azy ary mampahory tsisy ininona mihitsy any aminy zany vao tonga eny zany dia efa malaza iny fa miala raha vao mifety fa iny fa miala any raha vao fivoriana daody fa iny fa miala any hitanareo misy olona eo amin'ny fiarahamonina tena ohatr'izany misy olona eo amin'ny fiarahamonina tena hoe tena lavo ny fiarahamonina tsotro zao fotsiny misy olona zany tena tsy mahafinaritra mihitsy izy eo amin'ny fiainana ary io jabeza io dia nalaza tamin'ny ratsy izy io nalaza ho azy satria na nireny ary tena nankalaza mihitsy hoe jabeza ny anaranozy izy satria ory a raha niteraka vao tonga teto an-tany na tongavany teto an-tany dia sady fahoriana no nampitondra fahoriana sady nampijaly sy nampahory a ny reniny izy be dia be ny olona mianan'izany eny amin'ny fiarahamonina eny be dia be ny olona manomboka tamin'ny fahakely no mandra-pahalehibe andry vao ilikilika tsy nahita fitiavana na sorosorena na kamin'ny olona mijery azy miala teny amin'ny fiarahamonina teny vao teny tany am-pianarana mbola kely dia efa lesabotsy tainareo le lesabotsy iny mba ilesabotsy vao tany am-pianarana dia efa lesabotsy dia tsy mahita fitiavana dia miala amin'ny fiarahamonina rehefa lehibe dia efa avalo ny fiarahamonina fotsiny tsotro na ny apotsy ary mbola tsisy ty na dia samy jiolaza miaraka mbola akala iny ny jiolana amany tena misy olona miaina zavatra ohatr'izany ary io tsy fananiany jabeza io tsy fananiany jabeza no nahatonga azy ho jabeza tsy safidiny fa dia amin'ny anarana anjazy zany jabeza zany ikaboda zany misy anarana ratsika eo anatin'io baiboly io hoe misy anaran'olona tena tsy fanao sonareo mba teraka dia ataonareo jabeza ny anarana na ikaboda koa tena ratsy tsy fananiny nefany io olona io reny hitanareo reny olona hitanareo reny tonga dia mahasositra bosina mijerana tonga dia tsy mahate ho ty mihitsy reny olona reny mampalahelo reny zany tena marina tsisy ny fidy no ohatr'izany ijabeza koa tena tsy nifidy hoe za zany dia andeha hampahory za zany dia andeha hanao tsisy ilanana dia enatra ho an'ny reniny tsy mba reharehan'ny reniny ary ny olona rehetra tsisy ty azy na ny reniny ary vao mijery azy dia matsiaro ny fahoriana izay ny ainany
tamin'ny nananany anyity zaza ity. Ny zavatra mitranga amin'ireny olona reny a dia zao fanahy ratsy io, fanahy ratsy a ao anatin'le olona dia tsy mitondra zavatra tsara, tsy mitondra endrika tsara. Misy olona ingeravana tena mitafian'Andriamanitra voninahitra vao mahita an'le olona fotsiny dia ohatra miratra ny andronao, vao mahita an'le olona fotsiny dia mitondra fifalinany aminao le izy. Fa misy olona vao mahita an'le olona fotsiny dia ohatra ny manjombona ny andro, vao mahita an'le olona fotsiny dia ohatra ny tonga dia ohatra ny tsisy fifaliana. Dia misy olona ohatr'izany. Misy nambitsomakrino nisy fotoana tratran'izany. Misy olona zay a ranabavy zoko ny fiantsonay azy. Zay olona zay natonga nalatsa ny vavakoatr'izao. Zokiko ara-panahy zany olona zany. Tena azo zay amizay raha aman-dreny ara-panahy. Izy io a taloha dia nisy an'ity ohatra ny Jabeza ity. Vao teraka izy dia tsy tiany ny dadany mihitsy. Fa izy dadany raha tsy tarehy. Tena raha tsy tarehy be mihitsy. Tsy zanako dia tsy tiany. Nanomboka tamin'ny fahakelezana zany io zaza io mbola tsy nahita fitiavana tamin'ny rainy. Dia vonon'ny rainy fialahany tamin'ny nisy fotoana ozy nareo tena tantara tena nisy ity tezitra be tamin'ny dadany. Dia ohatra eo samy eo mpisakafoana dia torahan'le dadany miantsy. Takitra ny saoly nitoraka ny Davida fa miala izy dia tsy voa. Dia nisy fotoana ny famonjen'ny fofon'olona fa sika ho aleviny dadany velona. Tantara tena nisy zany teneniko anao zany. Efa nangadin'ny dadany lavaka teo tokotany dia mibata ny andeha ho aleviny velona. Tena kiala ratsy ity ny fiantsony azy. Kiala ratsy haiko, kiala ratsy. Neka ho aleviny velona io vehivavy io. Neka vonon'ny dadany dia nefa rany haneriny. Fô nanomboka lehibehibe izy toa dia niaraka taman'olona izy toa dia lasa izy nanambady. Mbola zazavavy izy dia nanambady. Mba haninona? Mba elany amin'ny dadany, elany amin'le ny dadany mandra-palehibe any te hamono azy foana, tsy tia azy, tena tsy tia azy, tena tsy tia nge zany ravana fa tsy vita mihitsy tsy tia e. Tena tsy tiana mijery anazy ary tena tsy tian'le dadany. Neka ho aleviny velona ho a efa voadin'le dadany tao tokotany tao ny hainy lavaka dia ho aleviko velona. Fa tsy tiako maizina, tsy tiako maizina mihitsy ozy izy. Rehefa manao délivrance tsika misy fanahy atao hoe fanahy tsy tia mainty. Le tsy tia mainty tsy hoe tsy tia mainty na fotsy na ngita volo na tsobory tsy zay le izy fa tsy tia mainty zany hoe tena tsy tena farak'izay tsy tia, tena makahala. Fanahy tsy tia mainty ny anaran'izay. Dia dia nitondran'ny dadany sardine. Dia io hoany sardine anao hotavatavazany. Dia andehinana izy dia voadonany le sardine dia nilatsaka tamin'ny tany to dia niazakazaka avany le saka tonga dia nihinana le vao nihinana le saka to dia maty. Tonga dia lasa izy nitsoaka hoe seka bozin'ny dadany. Mafy nazy zany. Dia inona ozy nareo? Fô lehibehibe amin'izay izy dia maikako zay lehilahy voalohany tena azy hoe apakatra azy ho vadiny izy tsy akifidy intsony fa zay elanao an-tranon'ny dadany natao. Tena asa nanambady. Vao tonga tany amin'le vadiny iray loza lavitra no tany matim-bono isan'andro vonon'ny vadiny. Dia lasa tsy tiany le vadiny maizako hoe efa niterahany. Teny vonono isan'andro miatrika vono. Zany hoe le tsy fitiavana taria le olona efa tsy otsony fa manaraka azy any amin'izay alehany eny lay fanahy ratsy tsy mampahita fitia azy amin'izy an'izy. Dia izay toerana lehany zany tonga dia tsy tia azy. Azonareo? Tonga dia tena hoe vao miditra avany mivadiny iray niala tamin'ny vonon'ny dada dia niditra tamin'ny vonom-bady. Be dia be ny olona ohatr'izany. Be dia be ny olona miaina zavatra ohatr'izany. Misy olona zao any ampigadrana any, tsy olona ratsy. Rehefa ny tenin'ny ranabavy maheno sy rehefa mba nanatrika délivrance voalohany izy dia zao no ny fehan'ny zavatra mba voarainy tao anatin'ny délivrance. Tamin'izany zay nanao délivrance miaraka manao dia tamin'izany moa ny ankizy mbola misy amin'ireo ankizy io mbola tsy zatra zany hoe mahita manao délivrance.
de taiza ve ohatr' zao zany de ozy izy maheno soa tadidiko fa na tena maheno soa tena tsy misy olona ratsy ozy izy ny tena marina fa le devoly ao anatiny mahatonga ny olona ratsy ary tsy mba nisy olona tsara koa tsika reto fa mifanahy masin'andriamanitra naronany atsika no mahatonga atsika lasa tsingiravana rehefa mivava mahate ho tika atsika ravana mahate ho tika atsika vo androany mampiona ny jorovavimbela tamiko any amin'ny toerana zay misy azy am'izao fotoana zao zay misy zavatra tao de misy olona maromaro miara manao zavatra eo fa nahazo mention manokana izy androany de tena mahafinaritra le mpampianatra mahafinaritra vao miditra ozy ianao atsy mampiona de ohatra misy masoandrobaliky zany eo amin'ny fiainako tena hoe tsikitsikinao fahatsoranao mahafinaritra be de izy reny misy zavatra tsaraina zay de ny point ny ambony indrindra ny anatsirainanao entretien tsirairay avy am'le formatrice fa tena zany angeravana tena eniko anao fa raha ao anatin'ny olona rehetra zany no izy moa ianao no mamirapiratra ao anatin'ny olona rehetra fa ny mifanohatra amin'ilay fanaratsy tao amin'ny jabeza ilay manimba ny imazy manaratsy ny imazy ilaina ny fanahy masina io fanahy masina io na inona pozinao na inona tarehanao na inona lokon'ny fiodiranao rehefa mifanan'andriamanitra manafy an'ny heryno manarina anao de mamirapiratra ianao de mahate ho tia ianao de mahafinaritra ny olona miaraka aminao mahafinaritra zany hoe eo ianao ohatrany tsy mety indray raha tsy eo ianao fa teto aloha tsy zay ny zavatra nitranga fa tena nalaza ratsy mihitsy ny jabeza tena ory araha niteraka azy vo isaky mijery ny jabeza zany nampijala ianao ty tsara zavatra ohatr' zany ny re tsy mba misy mahazo teny mamy fa raha ianao ty loha zany foana ary mety misy olona eto mianao an'ity tenin'andriamanitra ty ohatr' zany olo tadidy fa tsy ianao ny ratsy fa tahaka ny nahazo any jabeza ny nahazo anao voateraka ianao tsy safidinao tsy fananinao fa zay ny taminao niarateraka taminao de tonga de io fanahy io no ny feny fiainanao zao anefa ny zava-mahafinaritra misy anankiray zay ny tare ratsy izy ny tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo elana toetra ratsy azo elana fa ny tare ratsy tsy azo ovaina zao moa zao na ny tare ratsy rehefa azo ovaina sa hono izy nareo tsy mila chirurgie koa nanao fa amin'ny alalan'ny make-up amin'ny alalan'ny maquillage de vita tsara talehibe ny olona hoe pasitera Nanamasina andray asevotra sasatare no vadinao hitanao azy tsara tena tsara ve zao de miona manao rendez-vous de hoe tsara be fa asevotra sasatare tsara aloha izy de eo hitanao izy ny tena izy manao hoana izy ty lele fa zao zany zavatra zany nefa azo ovaina ao am' Jesosy azo ovaina ao amin'Andriamanitra azo ovaina ny hevitry teny hoe jabeza de hoe mampahory na fahoriana mampijaly na fijaliana tsy misy ilana azy mpanelingelina mpanohitohina zay izy daholo zay dikany jabeza daholo zay rehetrarehetra zay de tapako tony zao lenteneko fina moa lenteneko farany teo hoy aho hoe mantsy anareo hoe ny sora ratsy tsy azo ovaina io zavatra io nefa ao amin'Andriamanitra azo ovaina ary Andriamanitra de mpanovana io Andriamanitra mpanovana io zao zavatra nitranga andino fafolotsika zao ary jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe niantso rehefa tonga amin'ny fotoana ohatr' zany hoe tena tsy mahate ho tia mihitsy ianao
tena tonga ianao dia tena mahasosotra mahasorena ny olona tonga dia hitatapana mihitsy hoe tsisy ty ianao. Aza mandeha makany amin'ny mpanao make-up, aza mandeha manamboatra ny tarehanao fa tsy tarehanao ny problème io. Aza mandeha manamboatra bika hoe andeha mba hiditra salle de musculation am'izay salle de gym akotra ny tena tsy misy ty mihitsy tsy mibika anao io, tsy ny tarehanao io, fa resaka fanahy io. Ary raha vao miresaka fanahy tsika, tsy olombelona ny antsointsika. Vao miresaka fanahy tsika dia Jehovah ny antsointsika. Ilay Andriamanitra tsy hita maso fa ny vokatra entiny tsapaitanana. Zao ny zavatra nataony Jabeza. Izy tsy nijanona amin'ny Jabeza anazy manam-pahafaty a. Hoe za zany dia olona tena tsy alehany mihitsy fa tsy efa zao moa zany fa dia alao zao e. Tsiry hapana. Niantso an' Jehovah izy. Niantso an'Andriamanitra ny Israely izy. Zany hoe ianao zany afaka manova an'io fiainanao io amin'ny alalan'ny hetsika anankiray dia ny fihetsoanao an'i Jehovah Andriamanitra. Ndao antsointsika Andriamanitra hanova ny fiainantsika. Jerenareo tsara Jakoba. Niritsika maky ten'Andriamanitra aloha milohan'ny amin'izy antsika an'ilay any amin'ilay andin'ny fahafolo amin'ny tantara voalohany toko efatra teo. Jakoba andao aloha i Abraham e. Zatsika Genesis toko 12 aloha vakitsika. Genesis toko 12 andiny voalohany. Ny fomba nihetsoany Andriamanitra ny Abraham. Aloha Jehovah tamin'ny Abraham izy aloha. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao sady hitaja manisy soanao nanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny fitahina rehetra. Azo antoka fa talohan'io zany ny Abraham matoa hovaina ho lasa firenena lehibe dia tena olona tsinitsininy izy taloha. Satria rehefa lehibe izy a dia hovaina lehibe ahoana indray ary. Fo ny tena loatra ahatonga anao firenena lehibe a. Zany hoe firenena kely tsy firenena koa izy fa tena olona tsy alehany mihitsy. Sady hitahanao a olona tsy voatany mihitsy zany Abraham zany teo an'ray aman-dreniny teo. Mety nanana ny ampy izy. Tsisy fitahina ninina mihitsy tao aminy. Zany nahatonga ny Abraham ny anaty tsy nivimbona ninina. Ny aina ohatry ny olona rehetra ihany izy. Tsisy ninana nampiavaka azy olo tsotra. Abraham zany a ny zany dia ray avo. Kataranak'olona nanana. Fa zao ray avo fa vida. Tsy misy nininy pokaty. Ohatry ny poketra Chanel zany fa tsisy na ariary ireo na 1 euro vola vy ary tsisy ao anatiny fa poketra Chanel be. Ray avo. Atsona raha aviva ianao zany ray avo nefa dia aviva tsisy ninina mihitsy ianao. Aviva hovaiko ianao. Ahatonga anao firenena lehibe a. Dia za koa alehibe ny anaranao. Ny anaranao io tena tsisy kely io tena tsisy mafantatra tsisy mare io. Ary ho fitahina tokoa io taloha io tsy fitahina mihitsy fa mitsetsitry ny any amba fotsiny io mamaky samby fotsiny io tao amin'ny dada tao tsisy fitahina tao. Fa natsoin'Andriamanitra izy atao inona? Hovaina, haleloia. Andriamanitra rehefa na manova asakasaky izay tsy antso fa Jabeza mafantatra hoe za tsy hijanona amin'ity toerana misy aty. Misy olona matsapa ny toerana misy azy tena ratsy. Fa izy koa tsy vonona ny ala amin'izany. Any aminay any tanànanay taloha. Tsy hoe tanànanay taloha fa tany amin'ny tanàna nalatsanan'ny Tavoniko any Akadivato. Ho an'izay malala ao Akadivato Antananarivo misy tany hoe Akadivato. Iza mahita any Akadivato. Tao nalatsahan'ny Tavoniko. Nalatsahan'ny Tavoniny raiko, nalatsahan'ny Tavoniny dadabeako, nalatsahan'ny Tavoniny dadabean'ny dadabeako. Tao Akadivato. Zay zany ao mihitsy zany anisan'ny tanindrazanay zany. Zay zany avao Akadivato mihitsy zany ny fipoiranay raha ny tena marina. Dia ao Akadivato ao misy Pitsilika Zordira. Taloha io tanàna Akadivato io tsisy an'izany. Anisan'ny tanàna milamina be izay mantsy izy io ary mampina zao niaraka tamin'ny mpivanitana hoe Akadivato fa izy io tanàna tsy dia malaza. Entre ny tanàna Pandrana sy tanàna Faravohatra izy eo ampovoany izy. Dia tanàna mahateo tia mahafinaritra kely izay. Dia tamin'izany
io tanànana io pitsindroka zordira anankiray teo, misy zordira fanariana zordira anankiroa fa eo amin'ilay zordira anankiray misy pitsindroka zordira. Nanomboka tamin'izany andro zany a, erika zao mahita anakady vato fa zao io pitsindroka zordira io mbola mpifamofo samy mitsidroka zordira mpiarakaraka teo le lazy vehivavy dia mivadatra zareo, dia teo amin'ny zordira io nanao trano sase dia tao niteraka zazakely tamin'izany zay mbola kely dia efa nahita an'ireo dia teraka zao dia taony le lehibe ilay zaza, dia vao lehibe ilay zaza dia nitsidroka zordira. Dia ny zanany mitovitovy taona aminay izao zany satria nazandrinay kely fotsiny satria zay efa nanomboka kely dia mahita hoe eo misy zazakely teraka. Tao amin'ny eglizy Akadivato ny Linano natao confirmation. Eo akaikiny misy ny tranonay ny Sarilinina, ao akaikin'ny eglizy Akadivato mihitsy ny tranonay. Misy tranon'le pira malaza be hoe Popy dia tranonay ery lavidavitra kely. Avy any Ambatomanga indray mamanay, fa papanay avy ao Akadivato. Fa mamanay no avy any Ambatomanga. Dia teraka io pitsindroka zordira io dia nanao trano tao ambadiky le zordira. Tamin'izao mbola vita ciment le fanariana zordira fa tsy baky, dia nasiany tapa avy ao izy dia ao zareo mipetraka. Dia ao mahandro sakafo dia misy afo mirehatra, dia ao no haiko tao koa ny vavaka ilay erika taloha. Hoantsika rehefa makany an-tranonay. Dia ina zavatra an-trano dia teraka tao lehibe ilay zaza. Dia rehefa lehibe ilay zaza dia tonga dia mitsidroka zordira. Dia lehibe ilay zaza dia nahita sakaiza hafa indray. Dia ilay zaza ilay sakaiza io nentin'ny nakeo amin'ilay trano ao ambadiky ny zordira zay. Dia zao zareo fianakaviana ray mihitsy ao ambadiky ny zordira ao, hatramin'izao mbola ao ambadiky ny zordira ao zareo mipetraka. Zao ny tsy fantatra fa hatramin'izay zany mbola tany dia mbola reo zareo mbola hita ao amin'ny zordira. Efa lehibe daholo fa mbola ao ambadiky ny zordira ao ihany. Misy olona zany tsy vonona hiala. Dia ambanimbany indray mbola ao Akadivato eo ampitan'ny atao EPP Akadivato. Tao izay nianatra tamin'ny mbola kely. Misy mpivarotra koba mandraky 5 androany, mbola mpivarotra koba ary tsy niova mihitsy mpivarotra koba foana. Zany misy karazan'olona zany tsy te hiala amin'ny mahatsabezana azy. Mbola eo Akadivato ihany koa ny ataoko ohatra. Eo Akadivato misy mpivarotra mofogasy. Boda ny anarany. Io mpivarotra mofogasy indray niainga amina mofogasy. Mpivarotra mofogasy mifoha amin'ny telo manay dia mofogasy. Dia mivarotra kafe. Boda teo foana fa ninona zavatra an-trano zany ninitatra. Nanomboka nivarotra vary, varotra lafarina, varotra jus, dia nampiakatra ny trano lasa grossiste. Nanokatra grossiste any amin'ny toeran-kafa. Nividy 3 chevaux, alléluia. Nividy 404 bâche, alléluia. Miainga mofogasy. Dia manana trano maro izy izao. Dia fofisy koa sady mbola mivarotra mofogasy ihany. Mbola manao mofogasy ihany fa efa mitatra ny zavatra atao. Ny tiako lazaina dia izao. Misy olona tsy vonona hiala amin'ny toerana misy azy mihitsy. Raha tsara ilay toerana nge atao inona ialana moa e. Eo Akadivato eo koa izao misy an'ilay tompony chocolaterie Robert. Tompony chocolaterie Robert. Anisan'ny mpanankarena indrindra ao an-tanàna eo hatramin'izay mbola kely manakitizina androany dia mbola eo ihany. Iovan'inona moa izy. Jusque mpanankarena, fiainana mety. Andeha hiova ratsy hoe tazomina ilay mahatsara. Fa misy olona zany hitan'izao mihitsy tsy tia ny fiainana io, tsy mety ny fiainana io. Fa hoe efa zao moa ny lahatra. Izy ilay mpitondra mpanao politika anankiray izay. Mbola manana hotely eny akaikina Akadivato. Tsy Akadivato ny titre autorité hoe tsy lahatra koa ny fahantrana. Tena tsy lahatra ny fahantrana. Afaka miala amin'ny fahantrana. Selesy ilay ary ambony ery indray, any amin'ny faravohatra indray selesy.
sy movakondro be hoe tsy lahatra koa ro fahantrano tena tsy lahatra tokoa fahantrano fa rehefa mihotra vonina hiala am'izany fahantrano zany de afaka miala am'izany ahoana ny alana am'izany i Abrahama ny alana atao hoe Abrahama ray avo fa rehefa avy eo any amin'ny Genesis 17 teo aloha Andriamanitra vao nianatra azy fotsiny zay andaoka ho alehibe azoko ny aranao efa ketsika amin'ny Genesis 17 andiny fahadimy ho Jehovahandriamanitra ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama zany hoe ray avo itsony fa atao hoe Abrahama rainy maro ina tinao ray avo sa rainy maro le ray avo angery avana avo fotsiny mety manana ny mahisy azy fa rainy maro zany nge manana anaka maro inona moa ny ory naory any Abrahama ino zaho sy tsy mba nomenao zanaka fa inona dao zany re nomen'Andriamanitra azy tanao hoe fitahina ondry amanosy sy rameva sy boriky be dehibe sy mpanompo be dehibe fa tsy ampy azy ireo mbola ray avo fotsiny izy ngetroka ozy izy zay taloha teny olona hoe manan-karena zany ngetroka be fotsiny fa tsy manana ninino vida fanovain'Andriamanitra ozy Andriamanitra tena mila hovaiko ndao ianao atao rainy maro aleloia ary Jakoba misy tantaran'i Jakoba mahafinaritra aty efa nandeha nitsoaka ny Esau Jakoba de tena volaza ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny Genesis 2:30 andiny fahavalo de natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra ary tena tao anaty tahotra tena poritra de poritra tena presse tanteraka tena tao anatina tena tahotra mihoatra noho ny tahotra zany zao ny zavatra nataony nandeha nanao arim-bavaka izy nisy fotoana nanao arim-bavaka tsika tamin'ny 2018 de tia no nitoriko nampahery mihitsy tao anaty arim-bavaka tao andininy fa 5:20 amin'ny Genesis 2:30 tsika zao 5:20 de Jakoba rery no sisa nitoetra teo ary nisy lahy anankiray nitolona taminy ambaram-pahazava ratsy ny andro ary efa hita fa tsy naresy azy izy de nitendreny ny fotopehany retinareo nitolona tamin'ny anjely Jakoba fa le anjely indray ny resy tsy nanaiky de nitendreny ny fotopehany ka de nivika ny fotopehany Jakoba raha mbola nitolona taminy izy ary hoy izy avelao andeha fa mazava ratsy ny andro fa eo kosa Jakoba tsy avelao ka andeha ianao raha tsy tahinao eto zany misy olona miady hatramin'ny farany mandram-piovany fiainany tsy zany deside ngery avan'izany Jakoba zany tena resy lahatra hoe zany indray aloha tsika tsy miary eto tsisy miary zany eto tsika tsy miary eto zany izy Jakoba raha tsy tahinao tena hoe tena tonga de nikomy tsy nikomy moa ny filazava tena nidongy tanteraka mihitsy hoe za tsy mialy eto raha tsy tahinao anao andeha tsy mialy eto tsika raha tsy tahinao oriamana misy olona ve eto vonina nova ny tantarany ndao hitolona amin'Andriamanitra tsika fa tsy maintsy miova io izy ianao ny tsy hovain'Andriamanitra fa ny olana isika tsy vonina ny tolona Jakoba hoy amin'izay ilay 9:30 de nanontany Jakoba ka nanao hoe masiny anao lazao amiko izay anarao aroa izy ahoana no anontanianao izay anarako de nitahazo teo izy any amin'ny 9:20 ny tiako vakina ka efa miteny Jakoba tsy avelako anao raha tsy tahinao de hoy izy iza moa ny anaranao de hoy izy Jakoba ary indray izy tsy atao hoe Jakoba ntsony anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra ianao sy tamin'ny olona ianao ka nary izy iza moa ny anaranao
inona moa ny dikan'izany hoe jakoba ny dikan'izany hoe jakoba de hoe mpamingana voatany akibo natonga anariny hoe jakoba de satria izy le nitazona ny omby le atongony ralahany tao akibo mpamingana raha tsika zany anaran'izany hoe mpamingana sy de mifanalavitra amin'ny jabezange zany ianao zany mpamingan'olona ianao de mpamitapitak'olona ianao de mpanafitohan'olona ianao de mpamingan'olona ianao ratsinge zany anaran'izany le amany fa rehefa nitolona izy tsy fitahina aloha ny tonga alleloia tsy mbola fitahina aloha ny tonga fa novaina aloha ny anarany novaina aloha ny anarany raha mpamingana anarany taloha de novaina hoe Israely ny dikany hoe Israely de mpitolona amin'Andriamanitra tsy mpitolona fotsiny any amin'ny 13 zao misy mpitolona fa Jakoba tsy mpitolona fa Jakoba mpitolona amin'Andriamanitra tsara ngery avan'izany anarana zany ary le anjeny satria anao fa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona de naresy alleloia zay le ande hitolona bavaka mitolona bavaka zany tsy 2 minitra 10 minitra zany fa mitolona bavaka zany raha tianao ny hitolona bavaka hoavy fotoana anaovantsika alim-bavaka de hitolona bavaka tsika alleloia amin'ny fotoana anaovantsika alim-bavaka tsika tsy angataka zavatra tsotsotro zany hoavy fotoana ankoatran'le alim-bavaka fisaorana io mety hoavy fotoana anaovantsika anankiray alim-bavaka anaty Zoom de hitanareo zany hoe hitolona amin'izao ary amin'izany fotoana zany rehefa hitolona ihany aza mangataka sakafo hohanina rapitso zany aza mangataka zavatra fa hitolona amin'Andriamanitra amivan'Andriamanitra fiainana mihitsy tsika amin'izany tena angataka zavatra goavana e fitolona ihany raha de zavatra kely no angatahana fa zao mbola tsy fitahina aloha ny tonga fitahiny zany tsy problème zany fa ianao mihitsy aloha mila hovaina ianao mihitsy aloha mila hovaina misy fotoana rehefa misy olona zay miteny misy problème aminazy zao ny olona reny ianiny misy olona izy zany fa ianiny koa tena misy le olona misy problème reny tsy reny olona reny ny problème fa izy any ka zay olona rehetra mihona aminy de laha zay efa misy problème aminay miatamika ihany efa matamika any tsy le olona fa izy dokotera zahike marary daholo ny vatako rehetrarehetra zay tsapaiko ao ny vatako ay marary ny lohako ay marary ny soroko ay marary ny tratrako ay marary ny kiboko hitanao am'izany de marary daholo ny vatako rehetrarehetra de tena vianao aty aseho ny tananao ao asina pansement ty tananao ty fa ty tananao ty ny marary le loha tanana iny ke marary de sy tsapainy rehetra marary ny lohako marary ny firivako marary ny takolako marary ny oroko marary ny masoko tsisy marary ny vatany fa le loha tanana iny fotsiny misy marary kely misy marary de manonitra kely le fery de mitsabona le tanany fiainanao iny kely avana tsy fiainanao mihitsiny hoe fiainanao rehetra tsisy mandeha aminao ianao mihitsiny ianao misy zavatra hovaina fotsiny ao aminao alleloia misy zavatra hovaina hitanao ny fiainanao ianao tsy mila miova niny tsy mila miova fireneny zany ianao tsy mila miova asa ianao tsy mila miova fidiram-bolina reo fa ianao no hovaina androany de zay kitianao io asanao io ihany varotra mofogasy ianao ivarotra mofogasy ianao tsy maninona fa donc ianao hovaina fa ho hitanao zany hoe mofogasy avy tanatrano varotra fripe ianao za mianatra am'izany tsy maninona tsara zany afaka velona sy tafitanao io hatramin'ny taranaka ao rehefa ianao no hovaina ho lasa tahin'ny tompo ianao alleloia na asena mikirakira fond amina miliara na hoe mena fond amina miliara raha mbola ianao jabeza io mihitsy de tadidio fa anaraka daholo iny fa tiantoka fa tsy tombony misy ranabavy teto niretsaka tany zaho izy pastera tena eto am-bavaka fa zaho izy zay rehetra ataoko mampiasa vola manao fripy matiantoka manao zavatra oatra zao matiantoka mivarotra tomobile ohatra matiantoka tsisy tombony mihitsy
fa ny vola lany nibetsaka noho ny zavatra atao raha vo zay no mitranga aminao raha vo zay no mitranga aminao de tsy niasanao akory ny ratsy tsy mipiara-miasa aminao ny ratsy tsy le business ny hoe tsy mandeha io teneniko anao fa nampanao taxifone daholo ary amin'ny lalana anankiray 100 metatra ny tahin'Andriamanitra foana fa teneniko anao zany tena efa tena ty zavatra ty nefa be mpanao be teneniko anao fa zay rehefa nitahin'ny tompo izy tsy mivarotra tomobile tany amin'ny andronay mpivarotra tomobile tany Madagasikara zany isa tokantrano efa mpivarotra tsisy tsony hoe ty mpivarotra tomobile fa isa tokantrano efa mpivarotra tomobile daholo fa rehefa ianao tahin'ny tompo na taxifone mitovy daholo sa mpivarotra gâteau mitovy daholo ny eo fa misy fanahy masina misitona olona ao aminao misy fotoana tany Comore de misy Comorianina zay ka ny Comorianina mahay miteny gasy be daholo de miditra tao amin'ny izy para manao épicerie de vo miditra ao amin'ny épicerie any de gaka be mahita lamba kely mifatopatotra ohatra misy vovoka zavatra de natory any tanao ranto izy reno izy ody izy tsy mendra oda reny aoda reny fa reno izy reo mapiditra client anao ingy izy raha de no tonga eto amiko io ke misitona anao izy anao zany sy tombon'le ody fa tsika ndray rehefa hovain'Andriamanitra tsika fa tena ny mpilalao ody gasy misy an'le fandroritana de hoe no iny de voarivotra ny olona fa ianao raha fa vovain'Andriamanitra ianao mpaminga reo taloha lasa Israely ianao ankehitriny fa teneniko anao fa manatona anao ny fitahin'Andriamanitra manatona fa ary tola gaga ny olona hoe ary niazy reny mandeha io ka manao fanafody tsy agneravana tena lazainy olona fa manao fanafody no fitahin'Andriamanitra reo angamba ozy ny olona midara tsy midara zay fa zay tahin'ny tompo halleloia ary Jakoba rehefa nitolona tamin'i Jehova tsy fitahina aloha nomena azy fa hovaina mihitsy aloha le anarana misy anaran'olona misy anaranao momba anao io tsy mbola tahin'ny tompo amin'ny mihitsy ianao ijabeza teny nalaza nanomboka tamin'ny fahakeliny de fahoriana sy fijaliana foana fa nanapa-kevitra izy iantso any Jehova azo hovaina misy mpanompo samby adalabe na ohatrany miteny hoe andao hovaina ny vitanao tena teraka lakosy ianao hovaina ny vitanao ave karakarena ny vitana Marisa Lino nivarotra mofogasy sy anana maina voalohany tany Paris halleloia sady ny anana maina ny Salinina tsara be zay zao ohatra mbola vaingana ohatra mbola nisy amby mbola ninana tsara be le anana maina neny halleloia io rehefa tahin'ny tompo ianao tonga ianao de tahin'ny tompo ninninona zavatra ataonao ary tsapany jabeza hoe tsy mety ty fiainako ty zao foana ve ny ainako fijaliana amin'ny olona fahoriana ho an'ny olona ary nazako ary mijaly sady ory tsia raisiko ny fanapa-kevitra ny problema misy olona leto miaina anatin'ny zavatra zany mba mivavaka any fa tsy vonina nova ny fiainana ny fivavahana ray mana manova fiainana ary Andriamanitra manova fiainana tantara voalohany toko efatra diny 20 tsika zao ary jabeza niantso an'Andriamanitra nisy raika hoe engane ka ho tahinao tokoa ka ho analanao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory ahy izany amin'ny ten'Andriamanitra azy nomen'Andriamanitra azy nangatany hitanao n'Andriamanitra sarotiny amin'izany Andriamanitra ke tsy sarotiny amin'izany zay ve mba angatanao hoe za Andriamanitra azavelanao ho fahoriana tsony aho azavelanao hampahory tsony aho ary hoe zavatra koa azavelanao mampahory ahy tsony fa enkane za ka ho tahinao tokoa de ho alalanao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao ka ho arovanao amin'ny ratsy azonao atao mangataka an'izany raha tsy angatahanao zany de iaina amin'izany foana zany anao i Jakoba ozy le anjely izy moa anaranao Jakoba ozy izy ozy le namako zay tsy mitira misy namako zay rehefa vita biangy de ohatrany tsy de mitira ohatrany tsy de mitira ny dala zany ohatrany tsy de mitira tsy mety mandeha mapy le tômobila de ikany
ina tobio vaovao rato anina de ahoana mitira tsara ve ka eto zany ozy ny anjely tsy mitira tsara zany anaranao zany jakoba mpamingana nke zany aiza misy mpamingana tahiny tompo zany alao vaina ny anaranao sadraka sy mesaka sy abedinegosy danielina mbola vava fotoana hitoritsika an'izay indray ny anarany zareo indray tsara fa novain'ny babilonianina ratsy fantoriko indray asabata efa nitory an'izay fa raha tadidinareo fa teto a le anarana ny angany jakoba ratsy mpamingana ozy ny anjelandoha vaina ny anaranao ny anaranao fotsiny miovy eo de hitanao eo ho hitanao fa enao tena any ambadimbadika any misy olona tsy tianao maizina misy te hamono anao esao ny anarany fa ho hitanao ange ho vaiko ny anaranao de ho hitanao vono vaina ny anarany inona zavatra nitraka andininy genesis toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo andininy voalohany genesis toko fahatelo amby telopolo ao ambadika io zany hoe tonga ny maraina ary jakoba nompo masony ka natazana fa indro tany esao mitondra efatsatolahy de no zarazarainy ny zaza ho amin'le Israely ary ho amin'ny ankizivavy roa ary nataony lohalalana ny ankizivavy roa sy ny zanany ary le asy ny zanany narakaraka ary raha iry sy Josefa no vodilalana ary jakoba ndeha teo alohan'izy rehetra ka ny koaky mipito tamin'ny tany manavatonga ny tekaiky ny ralahany tanareo a ny fito de isa masina de zao nanomboka teo ihany de nisy fanahy masina am'izay tao amin'ny jakoba nanoro azy zay ay zany rehefa tariny hoe tokony akoaky mipito a inona tokony ataoko manomboka teo am'izay jakoba ihany a fa nanomboka nanao fihetsika mahateo ty mampilefotra fatezera ny akoaky mipito izy mandrapatonga ny teo akaiky ny ralahany de niazakazaka hitsena azy esao amono afaty ve nefa esao ana rehetra fotoana ela nitady any jakoba hoe tsy ho azoko angay ianao hitany am'izay ary jakoba niazakazaka am'izay esao fa nitarehany ve nanao ohatr'izao faly niazakazaka hitsena azy sao ka nisakampona ny tendany tena mihana sy nanoroka azy ary samy mitomany izy am'raha tano le fifankahitan'olona ohatrany ela be tsy nifankahita le fifankahitan'ny ohatra olona mpifankatia tsy mifankahita fa tsy amin'ny Facebook de tonga any amin'ny aéroport am'izay miona ohatry tomany hitanareo a ny anaran'ny jakoba novainy io tsy anaran'ny jakoba rery novainy fa tonga de andro mbola tsy nahita azy koa resao de fa nanomboka ny ena le fitiavana te amono fa nanomboka nalahelo any zandriny izy de any zay le zandro hay zandro zao le zandro hitanareo mbola tsy mifankahita akory de fa nahita fahitampity satria maninona miova novain'Andriamanitra azon'Andriamanitra hovaina io fiainanao io ny olana aminao sady tsy vonina ny tolona ianao no tsy vonina iantso ianao jakoba ny tolona tsabeza ny antso ary efa ny antso tsabeza engane ka ho tahinao a engane ka ho hitarinao ny fahatitany engane ka mba ho arovanao amin'ny ratsy a de ho amiko ny tananao tadizy Jehova eny meko anao zay nangatanao nanomboka teo niova ny fiainan'ny Jabeza tsy fampahoriana zany tsony tsy fampijaliana zany tsony tsy kasipie zany tsony tsy olona mpaneligelina sy mpanoatohana sy mahasosotra sy mahasorena zany tsony fa niova lasa mahateo ty niova lasa nalaza ratsy hatramin'izay a nanomboka nalaza tsara mahateo ty ndry aizy Jabeza ary reto hatramin'izay iny Jabeza fantao daholo aparitako ny fivoriny iny Jabeza iny ny anareo tondromolotra iny efa misy ny alo zany misy iny miaro iny fa ankehitriny tsy Jabeza very reto ry anomany sesa aza mbola misy modiny vingy Jabeza reto e halleloia ravana mangatahantsika anaty vavaka zany rehefa ianao io tsy mahateo ty zany mihitsy fa za miteny anao tsy ody fitiny ilainao raha ody fity ngerana tena teneniko anao fa tsy isy dikany iny ody fity satria zao iny olona iny tsy tompony tena ny ty anao
fa no le ody fotsy dia loatra ny manofy ny tianao fa ity tena ty ny fanahan'Andriamanitra zany rehefa tson'Andriamanitra dia manova ary tena am'le tena izy tonga dia lasa mahateo ty betsabetsa izy aby izy ny lasa mahateo lasa mahateo ty misy fotoana nareo voilikilika any miovasa foana nareo ina mahatonga nareo miovasa foana na mijery nareo ary mahasositra ny patron dia misy mpiara-miasa mitatitra any amin'ny patron foana hoe mifamaly aminareo satria maninona nareo mbola tsy misy mbola le fanahy ratsy mbola le fanahy le tsy mahateo ty ao anatinareo fa ny fanahy masina misy fanahy masina tena mahateo ty alleloia tonga ianao dia mahateo ty ho azo zao fotsiny tsy mila mivoakala tsy mila mampisotro zao ody mivadinao tsy mila mampaninona misy olona mba teo ty ny vadiny tsara izy dia makany an-dadalobe dia asiana mandro amin'le rano avy any an-dadalobe dia vao mahita azy tobany dia ty be anazy fa ianao androany hiantso any Jehovah tsika lovely alleloia mahateo ty lasa lovely alleloia amen ianao hatram'izay vinda be ohatra ny volinala vany dia na mijeanao dia efa kivony olona mba angatakasa taminareo zany inona moa zany zavatra ianao tsy haikohaiko daholo fa inona moa zany misy ataonao fa de aza fotsiny vao mijery amin'olona dia efa lasan'olona daholo ny teranaty rysea dia toerana rehefa miteny diadavan'olona fa ianao azany tena mila miaso ahy inona ny asa misy aminareo inona fa diplomanao inona koa moa zany fina fotsiny ilaina amin'le izy avoaka nanao daholo ny diploma dia avo mijery anao ny olona dia fa teneniko anao androany ivavaka itsika vao miditra avanao teo izy patron mahatsiahy le mpanao interview atao zay araikitry ny fa mahafinaritra dia izy alleloia zay kity anytananao vao miditra fotsiny anao dia na ny fiakanjonao ary dosiny olona teo dia babiny olona io ny mety ka alleloia ny feo anao karatsaratsana kely mahafinaritra izy afaiza daholo zany afa mifanan'Andriamanitra daholo zany io tsy ilaina ny tarehanao tsara sy hoe inona tsara eny aminao fa rehefa mifanan'Andriamanitra ny manarona anao dia izany izy hoe mifanan'Andriamanitra tsara mahateo ty mahafinaritra dia mahita fity alleloia hotain'ny tompany antsika rehetrarehetra ijabeza aloha dia zao no nataony niantso any Jehovah izy ndraisy ny fanapa-kevitra ary jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe enganeo tahinao tokoa ka ho alalanao ny faritaniko ary atao amiko ny tananao ka rovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory azy zany Andriamanitra ho aty sarota izany rehetra fa omeko anao zany dia zany omeko anao zany aza mezaka mijanona amin'ny toerana misy anao io hitanao fa tsy mety ndao hivavaka tsika azon'Andriamanitra hovainy io raha nanovany Jabeza izy nanovany Jakoba izy nanovany Abrahama izy ao ianao ny tsy hovainy fa andao ianao ampianarina miantso an'Andriamanitra mila miantso mila miantso tapitra ny torotentsika ino ny kantoko rado akiradio refaka amin'ny commentaire reny so atako amin'ny commentaire rehetrarehetra misy aminareo matsy amin'ny compte hafa ny ahitanareo dia amin'ny compte hafa tsy ahitanareo iny reny ny kantoko rado akiradio tapitra ny torotentsika raha misy aminareo maniry hoe za mba hizara fahatsapana alleloia za mba maniry hizara fahatsapana inona na voakasika anao inona ny zavatra voarainao tamin'ny toroteny teo alleloia dia afaka miantso ianao miantso amin'ny messenger ianao dia afaka ampidirina amin'ny fahataneta ianao androany raha manana fahatsapana tiana zaraina tolotsika ampiditra olona anankiray tsika dia rehefa ampiditra olona anankiray tsika dia asitsika sariny mihitsy aloha alleloia rehefa misy sariny eto dia ampitenentsika amin'izay izy avy eo niditra voalohany teto ary androany raha latojo avy Alemaina ny zara amintsika fahatsapana inona ary ny fahatsapana voarainao tojo amin'ity androany ity anaovy hatrany ny fitenenana Jesosy tsika rehetra eo mankatrelaka anareo miara-data amin'ny toroteny fa nahafinaritra sady nahakajika dia Jesosy mahary fitenaneo
tena nakasika anazy tena hoe momba ny tantarany Japeza mihitsy a voalohany hoe voalohany naheno an'izany tantara zany dia makasitraka berana vavimandrinany karoka dia nafinaritra anazy koa hoe tantara mihitsy hoe ratsy izy taloha tena hoe nampahory a tena hoe nahilikilika ny olona sy ny sisa raky na ny anarana ny mamany raha teny mihitsy hoe ory a miteraka azy sy ny sisa nefa rehefa izy a nalala ny todi-tetan'Andriamanitra dia lasa nafinaritra ny fiainana lasa mahateotia lasa tiany olona tena hoe tanterahan'Andriamanitra sy nangatany a dia tena mahakasika tena tsy tsara lokony marina Jehova mbola nanosika indray nanana fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra sy angatana zavatra amin'Andriamanitra dia tainy Jesosy daholo. Alleloia. Mankasitraka indrindra andralatoditsika tanatin'izay fizarana fahatsapana zay dia Andriamanitra manaky rehefa soavana ane amaly fitianao raha latojo dia mitombosa dia mitombofa soavana hatrany hatrany. Ty no mizatra faranako kely fa ohatrany tsy hainareo fa tsy nitoy an'ilay tantara teny hoe ranabavy le teniko anareo hoe nika vonono ny dadiny vonono ny vadiny ny zavatra nitoy taty aoriana maty ny vadiny tratrany accident nisy camion tapaka frein dia natsiraviny moa tamin'izany dia maty le vadiny izy rery amin'izay nanantena fa tao anatin'izany zavatra zany lasa misotro toka izy mamono eritreritra ohatr'izany no nitongavana mpitoroteny misy mpitoroteny tonga ambaravarana pahitoroteny tsy zaho izy tsy mila toroteny zany a tsy mila toroteny zany a nandana mandeha sady mamo lay andro am'izay mamy be tsisy ninona tsisy vola tsisy ninona dia zao mba zatra ny teneniny tantareko anao tantara tena nisy ty ozy izy le ranabavy tadidiny tamiko le olona nitoroteny dia izy hoe Jehova Jesosy raha tena misy ianao sady mamy any tsy manako hoaniny zay mianakavy hoe sakafo ary zay raha tena misy tokoa jereto ohatra nisy nanjodona moa sa ohatra zay tao ambaravarana mivoainy mbaravarana tsisy olona tao fa vary tamigony eo ambaravarana tenteneko azy tantara tena nisy nisava ny tokany nitedaviny amin'izay le olona nitoroteny taminy hoe toroio anazy zany Jesosy zany fa zay hivavaka dia lasa nivavaka rehefa lasa nivavaka izy dia tena mitory amin'ireny olona ratsy tena reny olona tena mpanoty reny dia mibebaka izany olona izany natorotoro ny foko ny toroteniny na tonga ana lasa nivavaka ohatr'izao ary izany olona izany satriny mivady rehefa tao an-traminay taloha misy fandriana misy efitra kely anankiray na menazely ohatrany tamin'ny andron'ny Elisa mihitsy dia izao rehefa tonga izy any ambanivohitra zay mpanompon'Andriamanitra zay dia raha vao tonga any an-tany izy dia tsy manaiky mihitsy raha tsy ao aminay izy mivahiny dia mahateo tia tanao mahafinaritra hoe mampandroso anazy tanao niovain'Andriamanitra ny fiainana dia mahafinaritra tonga ohatrany dia faly mihitsy rehefa tonga misakafo inona sakafo tenjoky inona ny loaka tonga afa ty dia ao aminay izy mipetraka zany lasa mahateo tia le izy le tena tsy tian'ny olona taloha taty aoriana ndray fiangonana tonga dia tena mahateo tia izy satria novain'Andriamanitra niantso an'Andriamanitra ndao atsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana manaraka indray tao tahiny topary zandry aina anao ny fitenenana inona indray ary fahatsapana voarainao androany aina Taintom pastera dia taintomtsika rehetrarehetra mankasitraka anareo fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy koa tamin'ny toriteny manano be sady nakasika be dia zavatra nakasika ana androany dia hoe tsika na inona paozintsika na izay fananana eo amintsika na tsara na ratsy tsika dia rehefa misy ny fanan'Andriamanitra tsika dia lasa mahateo tia ary tsika olona no ratsy na hoe tsika ny tsara fa arakarak'ilay fanaona tsika no mahatsara tsika na maharatsy tsika dia sady hijory vavolombelona kely amintsika koa fa tamin'ny zahavana nomboka ny asa niditra tamin'ny asa keo 3 taona lasa izay dia vao niditra voalohany dia vao entretien voalohany hoe ilay nakany am-piasana dia tonga dia niraisin'ny patron ka hoe très bien aux pour un début dia tonga dia nivoaray nefa ny mbola vao indray tonga fotsiny dia alleluia be tsy noho izany ilay izy fa tena hoe nitafian'Andriamanitra fitia satria taty aoriana rehefa nisy mpiara-miasa nalefa ny lasa zany dia rehefa maka ankizy en entretien izy dia indraindray ilay ankizy hoe efa herinandro jerevany eo dia alefany tsy mety aminazy dia tena tsapako be tamin'izany hoe za Jesosy vao indray tonga dia
nahita fitity mason'le patronko nefany raha ny zavatra ananako dia tena hoe tsy tokony misy zavatra tsy ananako le condition iasana fa ndakofa n'Andriamanitra fity dia nahita fity tamin'ny mpampiasa dia terainy Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Mankasitraka indrindra ny zandriaintsika. Za aloha dia vavolombelona amin'izany zavatra tenenin'iza mihitsy ry havana. Fa dia tena mahita fity tokoa izy na amin'ny mpampiasa na amin'izay reo. Misy fotoana izy mandeha any amin'ny mpivarotra supermarché dia tonga dia miteny fotsiny mivarotra tsy vidiny rehefa ety fotsiny. Alleluia. Mahita fitinga izany ry havana. Mety soa an'Andriamanitra ao ianao, azo ovaina ho azy zany. Tena azo ovaina zany. Miantso ny Charline fa noho ny connexion dia tsy mety tafiditra izy nefa izy meka izara fahatsapana fa noho ny appel noho ny connexion dia lasa tsy tafiditra izy. Eny are. Zay no fizarana fahatsapana. Tsisy miantsonareo dia andao arytsika hivavaka-tsika ao aorian'ny diry ity. Andao-tsika ataotsika ty dia saika taloha sika hira fanevantsika misy fa dia nisy fotoana izy ity dia tena nahakasika antsika ary nataontsika foana nampahery antsika ihany koa. Ataontsika ty za matoky. Rehefa ahitan'ny olona atsika ohatra mampalahelohelo kely ohatra tsy dia mankaiza satria fa zao hiarahiry tsika ndray za matoky fa tsy hamely rery ahy ianao. Anao taka ny jabeza mihitsy hoe za Jehova mino a. Tena mino aho fa ho tahinao amin'izay. Mino aho fa ho vainao ty fiainako ty. Za matoky tsy hamely ahirery ianao. Hivavaka tsika aorian'izany izy zany. Meno finaritra daholo. Saotra tsika rehetra ny zara fahatsapana. Tokambuti ao miadire aminy ty fiainana tsy mba manakantena yatsapazana mamakivaky hikonzany fiaina tsarotra so ihany fiainako atanan'Andriamanitra. Tokambuti ao miadire aminy ty fiainana tsy mba manakantena yatsapazana
Amen Jesosy a zany tokoa ny iranay Jesosy. Alleloia. Matoky anao zay, tena matoky anao zay Jesosy malalo. Fa ninninona tokoa Jesosy a zavatra zay mety mitranga eo amin'ny fiainanay, na inona endrika i, ninninona mety fahitan'ny olonanay. Androany Jesosy a apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay, zay matoky anao, matoky ny herinao zay, matoky zay fa raha ianao no mikasika ny fiainanay, ianao no atsoinay, dia iova ny fiainanay Jesosy malala. Sotrany amin'ny fitiavanao lehibe, sotrany amin'ny fitantananao Jesosy io, misaotra fa tena tsara indrindra, misaotrany amin'ny teny zay nitoriana teto androany, misaotrany amin'ny tsy fahatapahan'ny fandarina Jesosy. Ary androany dia mangataka aminao Jesosy hoe jereo sy vangio reto mpanomponao, misy olona mila hovaina eto Jesosy, misy jabeza maro mety manarika zao fandarana izao, dia ta izy ho tahaka ny jabeza, vonina minova ny fiainany Jesosy malalo. Za matoky fa mangina izy atokantrano isam-batan'olona ianao, ny fanahinao Andriamanitra hanomba ny tsirairay avy, dia atokany rehetrarehetra ho maty eo ty. Alleluia. Vitatreo ny endrika ratsy sy endrika mahaory sy tsy fahita-pity eny amin'ny jenalehanay, fa manomboka eto dia ahita fity aman'olona izay. Iova ny fahitan'ny olonanay, iova ny tantaram-piainanay Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao, ianareo rehetra zay manana an'izany olana zany, tsy mety mifandray tsara aman'olona, misy problème aman'olona any amin'izay rehetra renareo, angatao androany mba hoesolon'Andriamanitra eny amintsika ny fanay ratsy izay mahatonga antsika tsy mahaty ho ty ohatrany, fa saroman'Andriamanitra, rakofan'Andriamanitra ny fanahiny masina, dia hampahita fitiatsika amin'ny olona rehetra, ho lasa olona mahaty ho ty, mahaty hiara-onina mahafinaritra isika, zava-boary mahafinaritra. Alleluia. Voninahitra Andriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra mankasitraka anao rehetra voninahitra ny dera laza saotra, da io zao toriteny zao Jesosy mba tsy hisy na dia litera ray aza ho voatsaingoko ny vorona mpiaza, fa ta io Jesosy mba hamoavy zato eny am-pony tsirairay avy, dia ho tonga fiainana mandrakizay aty anatinay. Anao voninahitra dera laza saotra, zay tsy voalazako mihoatra lavitra noho izany ane Jehovandriamanitra, ho ataonao amin'reto mpanomponao zay manaty tanana aminao misy mila fitahina eto, misy mila valim-bavaka eto, misy marary eto Jesosy sy trano reny, meo azy erin'ny fony fa eo am-pelatananao ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, andao mpandrotsika ny vavisika lina hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo lina hanao ny fitenena. Tay Jesosy pasterta dia tay Jesosy tsika mianakavy izay mbola tonga manatrika sy mivavaka fiambenana izao, dia hiaraka hivavaka isika marana izao fotoana izao ary hivavaka amin'ny firenena. Dia mbola misaotra anao hatrany izay Jehovah Ranomasina ray aman-drona indrindra amin'izany teninao mamy be izay navitanao tamin'ny alalan'ilay mpanomponao androany izany. Tena hoe afatra mahakasika be Jesosy izany satria izay rehetrarehetra eto hoe Jesosy dia samy jiaby daholo no fainao fa tena hoe nanaiky ny fitantananao izay dia tena hoe vaovao tsara koa Jesosy ary izany indrindra no mba angatany aminao satria amin'ny firenena ao Jesosy ao Madagasikara dia be dia be mihitsy no mijaly toy izany. Tena hoe ahirikiriky ny olona Jesosy tsy rarahin'ny olona eo ny tsindry azo lena, eo tratra ny tsindry azo lena, eo no manona ny fahantana sy ny fahoriana maro isan-karazany dia tsy rarahin'ny olona, tsy asiany olona lanja Jesosy fa ankehitriny kosa ianao dia tena hoe angatanay mba hijery an'ireny olona rehetrarehetra ireny Jesosy izay miaina anatin'ny fahoriana mangeza izany, fa tena hoe ovanao izy ireo, mba tena hitodika aminao izy ireo, kasianao
ka tena ho resy lavitra fa jesosy fa ianao dia andriamanitra tevina mahay manova zavatra ianao ary izay rehetra mitodika aminao dia tsy mba misy olavinao na ray ary dia matoky izay jesosy ary fa voajerenao amin'ny habenindra fonao na reny manan-kiremo isan-karazany ireny na reny zazakamboto ireny jesosy ary ny olona mijaly indrindra any am-ponja izay migadranao tsy rariny jesosy ary tena hoe jabeza mandehandeha daholo ny olo ireny jesosy ary voajereo amin'ny habenindra fonao tompo dia matoky sy mino izay jesosy fa tena hoe hiditra tsehatra ianao ary tena hoe mifananao masina ikasikazy ireny koa jesosy mba tena hovonina izy ireny hitodika aminao fa hainao ataony manao zavatra rehetra dia misaotra jesosy malala ary dia voninahitra sy telo anatolotra anao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny lalabavitsika linatsika mitondra antsika tao anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manako pasaovana maro fitenareo rapitso ao anaty commencement isika ifampitondram-bavaka manokana itsika. Tena mety possible nanareo eto amin'ny groupe eto ary mety mbola misy miaino anatin'izany tena izay asa ataonareo dia tsy mahita fitiva dia ampitahorin'ny patron polisy foana ianao ohatra isan'andro. Inona ihany ary ny antony andaontsika hiantso an'Andriamanitra rapitso dia hotsabeza iova avokoa. Alleluia, iova daholo rapitsika anaty commencement tena hivavaka manokana ho amin'izany mihitsy. Tena vonina mihitsy any olo tena androany hitsodrano antsika rehetrarehetra ao anaty zoom ao anaty commencement ao mba hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainantsika ity ry havana malala. Alleluia, izay ny fifandarantsika androany raha mbola songany amin'irao lanitra jesosy dia eo ndrenintsika rapitso amin'ny sivy maraina fandarana commencement ankira sy famitiana tote miaraka amin'izy raharaha Todo sy raharaha Jonathan dia aveo tsika anaty zoom anaty commencement dia aveo kosa ao anaty fotoam-bavaka sy toteny sabatsika manomboka amin'ny roa sasany. Alleluia, dia rapitso moa rehefa tapitra ny fandarantsika anaty fankalazana ny andro sabata dia miaraka amin'ny ranabavy rozy minana reo ao anaty vavaka ho an'ny fireneny rehetra. Izay ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa fiarahantsika tsy tapitra mihitsy raha mihaino ny akiradio ianao akiradio point radio 12345.com afahana mihaino entra-peo akiradio mandeha andro aman'alina natao mihitsy izany mba tonga nareo any Chine zao nareo fifony maraina ny any États-Unis mbola mety après midi fa ny lerantsika ny akiradio tsika na amin'ny firy na amin'ny firy dia mandeha foana. Misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo daholo sotra reo raha hatrenatrao farany rapitso ndretsika leona raha mbola velonaina tahin'Andriamanitra fa mbola tsy tonga ihany koa Jesosy. Amen.